Fiadanan'ny tompo amintsika rehetra faly indray ny tenanay a mbola omen'ny tompo fafahana mifampizara tahak'izao. Matsiaro ny teny Jesosy any laza tamin'ny mpianany hoe raha mbola andro a dia tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka ahy dia mbola omen'ny tompo a fafahantsika mbola ao anatin'ny andro tsika izao a zany hoe ny journée dia afaka mbola manao a an'izao fifampizarana izao. Afaka kosa fotoana tsy afahantsika manao an'izany intsony a satria hiala eto amin'izao tontolo izao ny fiangonan'Andriamanitra dia mbola afaka manao tsika dia tanterahantsika hatrany izany ifampizara afatra atonontonony indray tsika amin'ity andro anio ity a tiako ifampizarana aminao kely a atao bokin'ny Efesiana toko 4:10 ka hatramin'ny 7:10 no hovakitsika fa ny ambiny a dia hotononitsika miandalana iny aminaran'i Jesosy farany mahereza ao amin'ny tompo ho amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fedian'Andriamanitra mba azonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka zao famaiziana zao a dia amin'ny fanaratsy a eny amin'ny rivotra. Noho izany dia raiso avokoa ny fedian'Andriamanitra mba azonareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia afahatra ianareo. Misy teny zany ao anatin'ilay izy hoe manambara izy aloha amin'ilay farany zany raisitsika avy any amin'ny farany zany le izy hoe afahanareo a maninona moa izy teo anohitra ozy izy a amin'ny andro mahory zany hoe ity afatra ity zany a dia afatra fanomanana ny fiangonana ho amin'ny zavatra ho avy a dia tsy nafa ny andro mahory. Raha iresaka andro mahory isika sy miresaka ny atao hoe fiandoham-pahoriana efa tsy ndre mandeha tsindro zany resana teto anivon'ny pejy sy teto anivon'ny chaîne fa zao andro iainantsika izao a zao vanim-potoana iainantsika izao a no atao hoe fiandoham-pahoriana. Mety mahitahita kely izy io a manomboka tamin'ny andro sy ny fotoana izay niverenany zanak'Israely tao amin'ny taniny dia manomboka ny atao hoe andro ny fahoriana fiandoham-pahoriana moa zany fa mbola isy ny atao hoe fahorim-be. Dia ao anatin'io vanim-potoana na andro mahory io a dia misy toe-posy toe-panahy izay a nomen'ny tompo tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly anomanana ny kristianina, anomanana ny olona ao amin'ny Kristy, anomanana ny olona nateraka indray, anomanana ny olom-boavonjy rehetrarehetra hiatrika an'izany vanim-potoana izany. Le izy zany raha ny tena marina dia ny fandehany dia tahaka izao hoe tahaka ny olona hiady a misy ady a izay a ho atrehana dia omanina ny mpiady rehetrarehetra, omanina ny mpiady rehetrarehetra. Ozy izy le fanambarana teo hoe isika ozy izy dia mila miomana tsara ary tsika mila mamahatra tsara satria isika dia tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha. Tafio daholo ny fedian'Andriamanitra rehetrarehetra zany hoe le mpiady izay hiatrika an'le ady izay ho avy dia mila mitafy ny fediana rehetrarehetra mba hafahatra. Dika zany hafahatra zany a tsy ozongozona ny tongotra, tsy vilivily ny maso, tsy varim-bariana, tsy angozozo, tsy atahotra ny zavatra izay atrehana sy ny zavatra zay miseho. Amin'izao fotoana iainantsika izao a tonga ny andro mahory dia inona ny zavatra mitranga eo anivon'izao tontolo izao normal be feno tahotra ny olona, mangorory ny olona, mikorotana ny olona. Matsiaro ny teny Jesosy any amin'ny boky Mateo toko 4:20 angambany izay raha tsy diso hoe angororo izy ny fon'ny olona eo ampiandrasana ny zavatra zay ho avy. Zao toe-javatra hitantsika izao dia tena hitantsika tanteraka fa mikorotana ny système social rehetrarehetra, mikorotana zay heverina ho rindra mpiarahamonina rehetrarehetra misy eto anivon'izao tontolo izao, mikorotana ny resaka fitantanana rabola système financier rehetrarehetra izay misy eto anivon'izao tontolo izao. Na io resaka fibohana sy naman'io ara na dia hitantsika raha hoe misy firenena manan-karena ohatra dia miditra amin'ny fibohana sy sisa, misy fiantraikany goavana be ao amin'ny arika-arena manerana an'izao tontolo izao reny zavatra izay misy sy mitranga ireny. Ary ireo zavatra ireo dia anakorotana zavatra be dia be. Zavatra zay resako aminao zany amin'ity androndroany ity dia zao hoe izao toe-javatra izay misy eto anivontsika izao eto Madagasikara moa zany misy atsika dia zavatra efa nisy a efa nanomboka
tsy fantatro raha mba tsaronao fa nanomboka niditra tao anatina krizy Madagasikara tany amin'ny volana janoary taona 2024 tanoany talohan'izay mba azo lazaina hoe atonontonony ihany ny fiainan'ny malagasy nisy zavatra nandalo fa nandalo arak'izay fa raha hitanao dia nanomboka teo amin'ny janoary 2024 teo dia tsy nety tena ny lamina fiainan'ny malagasy tsy nety tena ny lamina tany ivelany tany dia fantatritsika ny vaovao maro isan-karazany any États-Unis any Europa sy ny sisa rehefa tsy mamela ny tondra-drano rehefa de mamela ny rivodoza rehefa tsy mamela ny rivodoza de misy fasahirana tany États-Unis tany amin'ny taona tsy fantatro 2007 tanoany nisy nikorotana teo amin'ny resaka crise financier goavana be tao Europa misy ny atsika tampoka mamela ny hafanana tampoka mamela zany zavatra rehetra zany de ilazana amitsika fa isika de milomano tanteraka ao anatin'ny atao hoe andro mahory ao anatin'ny atao hoe fiandoham-pahoriana ary na iza ivavaka na iza angataka na iza itolona na iza ifolo na iza ampiasa verset biblika hoe andao ty verset biblika tantara faharoa toko fafito andiny faefatra amby folo ty andao tsika anao anty andao tsika ivavaka andao tsika andoalika andao tsika ifadianina sy ny sisa misy zavatra tsy azo ovaina ao anatin'ny tantara satria ny antony de zao ny andro mahory de tsy maintsy tonga tsy zavatra voasoratra tatso zany raha azo nataony ny elana tam'izany de tsy soratany zany fa de hoe eto ambavaka rehefa tonga le izy fa matoa zany voasoratra izay mariky ny vanim-potoana farany izay amarana an'Andriamanitra ny tantaran'izao tontolo zao de zavatra tsy azo elana zany fa ahoana ny zavatra zay tsy maintsy atao io ampianariny ny apôstôly Paoly amin'ny bokin'ny Efesiana toko 4 io fa isika de tokony fahatra hiatrika an'le andro mahory zany hoe le andro mahory de ho atrehantsika tsirairay avy ary raha raisitsika ny fedin'Andriamanitra de afahatra isika inona moa dika le hoe afahatra tsy angozoozo ianao tsy atahotra ianao tsy korotana fonao tsy anao tao foana ianao anatin'izao vanim-potoana izao fa tena afaka niatrika an'izany ary afaka ampahery ny ankohonanao afaka ampahery ny olona manodidina anao afaka hitohy amin'ny asa fanaonao ohatra zao hoe manampy olona ianao de hitohy amin'izany ianao fa rehefa mikorotana ny fonao sy ny sainao lasa tsy vitanao tsony reny zavatra reny fa lasa niezaky novelona sisa lasa voabahan'ny fieritreretana maro isan-karazany amin'izay fomba sy antony avelona sisa sy atafavoaka ao anatin'izao krizy zao de zao ny ambara le tenin'Andriamanitra ary me mitoy tsika zany ao anatin'le izy teo tsika zany nanazava ny resaka andro mahory zao ndray tsika iresaka mikasika ny fahavalo zao izy isika tsy mitolona amin'ny nofo amandra fa mifanahy sy fanapahana jereo tsara ny fahavalo izay resantsika eto zany dia fahavalo tsy hita-maso zay zany ny fahavalo izay hoatrehana ao anatin'ilay andro mahory misy ny andro mahory dia misy ny fahavalo izay hoatrehana ao anatin'ny andro mahory ka io fahavalo izay hoatrehana ao anatin'ny andro mahory eo dia fahavalo tsy hita-maso lay atao hoe fahavalo tsy hita-maso dia tsy guerre biolojika tsy virus zay mantsy zao no teny lasa toateny filamatra hoe fahavalo tsy hita-maso fahavalo tsy hita-maso de virus zay no fahavalo tsy hita-maso fa ho an'ny zanak'Andriamanitra dia tsy virus ny fahavalo tsy hita-maso ho an'ny zanak'Andriamanitra ho an'ny olona izay nateraka indray ny fahavalontsika izay asain'Andriamanitra hiadivantsika dia tsy virus no anarany ny fahavalontsika izay asain'Andriamanitra hiadivantsika de tsy mitondra fanjakana ny anarany ka anaratsy sy anebaka sy teniteny foana mazava be Romana toko 4:20 tsy mazo manohatra mpitondra ny zanak'Andriamanitra fa zay manohatra mpitondra de manohatra n'Andriamanitra satria maninona ny antony ao anatin'ny fanazavana ao anatin'ny 20 segonda satria Andriamanitra no namela azy hitondra tsy misy mpitondra tonga eo amin'ny fanjakana anankiray raha tsy Andriamanitra mamela azy hipetraka eo zay tantaran'io na ahoana fomba zay atreretantsika sy voambolana izay tsy tiako tenenina akory natongavan'io teo ambony fitondrana teo na eny aloha resana ihany fa tsy manina na ozy ianao hoe alabato na ozy ianao hoe fanongana-panjakana na ozy ianao hoe nanao ohatran'izao nampiasa vola kolikoly maninona makatsy makarosy ny sisa tsisy idiratsika zany fa tsika tsy manam-pahavalo fitondrana na iza na ny tany alona ny ankehitriny na ny aoriana zay mbola ho avy zanak'Andriamanitra tsy any ny fahavalony ny fahavalo zanak'Andriamanitra tsy zavatra fiakarany vidim-piainana miady amin'ny vidim-piainana miady amin'izao anina ohatran'izao ny akamaroany olona diso ady ao anatin'ilay izy diso fibanjinana ao anatin'ilay izy diso an'ilay zavatra zay tokony ho atao
ao anatin'ilay tontolo izay efa miaina ao anatin'ny andro mahory tsika zany ao anatin'ny andro mahory de rehefa tsika koa mbola diso ady tsika efa ao anatin'ilay andro mahory de tsika ihany koa mbola diso fiadina ny akamarovany akamaroany olona ny fiadina ampiasain'ny olona de tsika fa tsy tia vava ity de zao tsika raha te koa moa tena mialatsiny afa tena hita ihany hoe zanatany frantsay ny frantsay mantsy no lohalarana amin'ny resaka fimenomenomana tsy zany ny teny azavo fa ry zareo samy zareo ary de tonga sainany am'izany ary ny hitako hoe faharoa ao arinan'ny frantsay dia lay zanatany frantsay de tsy nafara malagasy fimenomenomana fitarainana mahita zavatra foana isaky ny mietsika sy sisa rehetra ozy ako hoe sady diso ady no diso fitaovam-piadina ina le fitaovam-piadina diso ity vava ity no fitaovam-piadina diso isaky misy zavatra de ta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  sy sisa rehetrarehetra am'ty vava ity ny fitaovam-piadina diso ihany koa ity saina ity rehefa miatrika ny zavatra de lasa am'izay le saina miasa sy mandinika ny zavatra rehetrarehetra zay tokony ho atao ny efipetsy rehetrarehetra zay azo taterahana atateraka an'ity ady ity ady mangotraka amin'ny aretina nefa veriko eto dien'izao tsy aretina ny fahavalontsika raha vo aretina ny fahavalontsika sy ataotsika ho fahavalo de tsy hafa isika fa izao tontolo zao ary rehefa tahaka an'izao tontolo zao ihany tsika de iorooro ny fotsika ozy izy ny apôstôly petera milaza hoe areo ka tsy angororo ny fonareo ary aza matahotra toa azy aza matahotra tahaka azy areo ka tsy angororo ny fonareo tsy mangororo ny fonao rehefa identifienao rehefa hitanao rehefa fantatrao mazava tsara iza no fahavalonao ary inona ny fitaovam-piadina entinao miatrika ny fahavalonao de ozy ateo tsy ny aretina ny fahavalontsika fa ina ny ambaran'ilay fanambaran'ny apôstôly paoly ho fahavalontsika isika tsy mitolona nofo aman-drà tsy fahavalontsika zany tsy le hita maso tsy lay tsy hita maso heverina ihany koa tsy olombelona na iza na mpitondra fanjakana na mpanan-karena manangona fanafody sy manangona zao sy manangona zao zany hoe mampalotika fon'olona maro ankehitriny satria reny hitany fa fahavalo fa tsy reny ny fahavalontsika fa ozy lay fanambarany lay tenyny apôstôly paoly napetraky jesosy teo ambavan'ny apôstôly paoly tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa ny fanahy sy ny fanapahana ary ny fanjakany zao famaizinany zao de ny fanaratsy eny amin'ny rivotra inona ny zavatra ataony fanahy io am'ilay andro mahory mamatsy information satria maninona atony azy ny kendreny ary rehefa tratry ty mandraingiraingy daholo ny tena rehetrarehetra ozy izy ny ten'andriamanitra anankiray zay manambarany amin'ny bokin'ny salamo any raha tsy diso na anoany na oabolana hoe ny aretin'ny olona rehetra ozy izy zakany avokoa fa ny fanahy reraka ny fanakivy iza ny matatsy zany jereo tsara ny aretina rehetra zaka avokoa fa ny fanakivy iza matatsy zany zany hoe ny système nio fahavalo tsy hita maso de tsy iza fa ny fanahy sy ny fanjakana sy ny mpanjakany zao famaizinany zao io de mandefa ary mitady ny fomba apareraka ny amma rehefa miteny testamenta taloha hoe fanahy de amma ny zavatra zay lazainy zay manao zay apareraka ny amma inona moa ny amma zay ao anatin'ny olona io ny intelligence ny émotion sy sisa rehetra zay any anatiny any le maha olombelona mihitsy zany de rehefa reraka ny ato de mitanondrika de manao tao foana ny olombelona de mitady vahaolana amin'ny heriny izy de manao an'izao rehetrarehetra zao zay no zavatra izay ataon'lay mpanjaka ny fahamaizina zay ny zavatra zay ataony jereo tsara ao anatin'izao zava-misy sy ny toe-javatra zay misy ao amintsika zao fa be dehibe mihitsy ny information ny vaovao ny fampahafantarana maro isan-karazany izay ampiasainy de volo mihitsy ny ampamotraka ny fisainany olona ary rehefa zay ihany koa no zavatra izay jerena sy enono ny zanak'Andriamanitra foana azagaga mihitsy ianao raha mangorory ihany koa ianao ary mangozozo ianao ary mikorotana ianao ary tonga ao anatin'ny fanomezantsiny ny fanomezantsiny inge ny antony fanomezantsiny inge ny fahazona information be dehibe ao anaty ao de lasa mampitodika anao any amin'ny fahavalo izay hita maso ary rehefa diso fahavalo ianao de tsy hitanao le tena tokony adivana tsy hitanao le tokony tena hatrehana de mikorotana ianao mazava ho azy rehefa ny mpanao baolina ambony terrain ohatra ny manao baolina eo ka lozanizy menakavy fanometsiny fotsiny jereo tsara fa rehefa manao baolina matetika tsy de mahita ianao ka samy ekipa anankiray ka hifanometsiny fa tena miezaka mihitsy ry zareo hoe
ito ny adversera atsika reo ny fahavalontsika fahavalo moa zany fomba fiantso reto no adversera tia ny fahavalo tia ny mpifanandrina amintsika ny zavatra tanjotsika de zao ahoana ny afatesana baolina zay fotsiny ihany tsy fanometsiny be zany marina fa misy fotoany ihany na diso marina fa tokony nanao an'izao ihany na tokony nanao an'izao ihany fa jereo tsara ny mpanao match fa tena identifiendry zareo mihitsy hoe iza ny fahavalontsika ary rehefa iza ny fahavalontsika miara mirohatra tsika miara manafiky tsika miara manao zay tokony ho ataotsika andresena anio fahavalo io de ho zay ako teo toizako le izy tsika tsy mitolona amin'ny famandra fa mifanasy ny fanapahana ary fanjakana zao famazina an'izao de atsina fa mifanaratsy eny amin'ny rivotra de atsina fa ny devoly ny asan'ny devoly mamatsy information ato zay no mampikorotana ny olona enao mety metrehtra hoe mpanao gazety rianina manao zao rianina manao zao rianina manao zao fa rehetrarehetra reny a fitaovana ampiasainy devoly daholo fotsiny amatsina ny olona sy ampikorotana ny olona misy an'izao zavatra zao le ty maso ity ny olona zany isika olombelona zany a misy information be deaibe miditra amin'ny alalan'ny masotsika amin'ny alalan'ny sofotsika amin'ny alalan'ny retsim-pandrenesana anankidimy zay ananatsika ny fanamboloana ny fitsapana ary ny lela sy ny fanandramana zany reo zavatra reo mampiditra information be deaibe mihitsy ary amin'ny alalan'zany no isosoany devoly tsy ny mpanao gazety ny diso a tsy ny olona mpanao famakafakana sy mpandinika sy ny namany rehetrarehetra ny diso fa le izy mihitsy no misy ny atao hoe saindala satana miditra ny anatin'reny information rehetrarehetra reny ary mamatsy fikorotanana am'izay amin'ny olona fantatritsika zay a ny vanim-potoana fantatritsika fahavalo zay atrehana ahoana ny fomba hiatrehana azy a de amarantsika ny fomba hiatrehana azy de zao eo am'izay le tenen'ny tenin'Andriamanitra mifaararozy izy mifaarary de tafio avokoa ny fedin'Andriamanitra rehetra fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandra mila mifatritsika ao anatin'le andro mahory zany ny zanak'Andriamanitra de mila mijoro tsara mila tsy manaika avilivily ny karazana zavatra maro isan-karazana zay mifafy ao anatitsika ao information rehetrarehetra zany tsy miteny eto hoe aza miaino na aza manaraka sy sisa rehetrarehetra fa ianao miaino io manahoana ny fitaovam-piadina kosa manahoana ny fitaovam-piadina izay tafinao afahanao a mandanjalanja an'lay information zay eninao sy mba tsy ampikorotana anao rehefa be deaibe ny information kely fitaovam-piadina korotana rehefa be deaibe fitaovam-piadina kely ny information miorina tsara matanjaka tsara afaka mijery afaka mibanjina imaso hoe ninina zavatra mitranga ozy izy ny apôstôly Paoly na fahafatesana na fiainana na zavatra ny amboly na anjely na inona na inona tsy misy masaraka anay amin'ny fitiavan'i Kristy fitiavan'Andriamanitra zay eo amin'ny Kristy Jesosy zany ahoana ny afahana miteny an'izany am'izao vaninandro mahory izao tsy misy afatsy ny fitafiana ny fedin'Andriamanitra rehetra de asaiko ianao amaky a sy anoya lay Efesiana toko fa enina manomboka amin'ny andininy 510 ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo izy a manambara ny fedina fa androany a isinga anankitelo fotsiny resantsika satria voafetra fotoanatsika ny fedina anankitelo izay tiako resana aminao am'ty androndroany ity izay efa misy fetraikany a ngeza be sady ao anatin'ny tontolon'ny ady ara-panahy izay iainatsika dia ny voalohany indrindra dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raiso ny tenin'Andriamanitra raiso ny finoana ho ampinga ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy afahanareo manohitra ny zanatsipika amin'ny rehitra rehetra alefa ny lay ratsy raiso ny finoana ho ampinga ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatra ho fanahy tsy haiko moa zany na gauche na droite ny tokony andray azy zany ataontsika hoe eto zany le ampinga tia ny tenin'Andriamanitra sabatra ho fanahy ao afahanareo izy izy mandresy ny zanatsipika rehetra mirehitra alefa ny lay ratsy io zanatsipika mirehatra io avako io le lazaiko anao hoe information izay afafy ny satana eto amin'ity zao tontolo zao ty zao fotoana iainantsika zao a tena dinio mihitsy ny zavanitranga fa fotoana ny areti-tsaina maro isan-karazany zao fotoana iainantsika izao dinio zany fotoana ny areti-tsaina satria manina ny zanatsipika mirehitra zay alefa ny lay ratsy de mitifitra ty de mitifitra ty reo anankiroa ireo reo ny vital rehefa iady ianao de tsy ny loaliky ny fahavalo ny tofirinao kendreko mihitsy ny loaliny am'izay tsy afa mandroso tsony kendreko mihitsy ny kitrokeliny am'izay tsy afa mandeha tsony tsy misy olona mitifitra an'izany rehefa iady fa rehefa iady ny olona de ny fo sy ny lo reo
reo ny kendreniny zanatsipika, reo ny kendreniny zanatsipika. Matsiaro mihitsy ny ako ny teniny Jehovah Andriamanitra tamin'ny Kaina ao amin'ny Genesis toko fa firy retsika niresaka, toko fa 4 angambany. Ozy izy ny teniny Jehovah Andriamanitra hoe mamitsaka eo ambaravaranao ny ota, enao no kendren'ny faniriny, nefa enao no tokony fey azy. Zany hoe misy devoly zany tena miandry mamitsaka tsara mihitsy ary mikendry eo. Ary zay rehetra tsy manana fitaovam-piadiana de tratra avokoa. Zay le information mamela aty de mamela aty. De jereo tsara ny zavatra mitranga am'izao vanim-potoana iainantsika zao, fa reo ny aretina izay mifamaofao amin'ny olombelona. Tapaka lalandrara ihany, misy tension ihany, misy areti-po ihany, namony teny ihany, tratrany ina rety izy ty fikorotana-tsaina ihany, tratrany depression ihany, nanao an'zao, reo daholo. Tratrany zanatsipika am'rehitra alefa ny fahavalo. Mihoatra lavitra noho ny virus, matanjaka lavitra noho ny virus. Ny virus mety mahafaty tsy fantatra hoe firy ny chiffre moa zany am'izao fotoana iainantsika zao manodididina ny 3 millions. Fa za mino fa mihoatra lavitra noho izany isan'ny maty amin'ny aretinareo. Tratrany zany zavatra zay tantaraiko sy resako aminao izany. Ary zany ny fahavalo izay miasa eto anivon'ity zao tontolo zao ity. De zao fanambarany tenin'Andriamanitra ary ahoana ny fomba iadivanao am'zany zavatra zany. Kapatonganao afatra, ankatoa tenin'Andriamanitra zany dikana atao hoe mafatra. Mankatoa tenin'Andriamanitra, feno finoana, feno fiadanana, feno fifaliana, tsy matahotra ny zavatra mitranga, tsy hoe tsy mivaky loha, fa tsy matahotra noho ny amin'ny fiadiana izay omeny Kristy, noho ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay omeny Kristy. De zao ny fanambarany tenin'Andriamanitra hoe raiso ny finoana ho ampinga. Finoana n'inona? Finoana ny famonjeny Kristy, finoana ny fahavelomany Kristy, finoana zany zavatra zany hoe tsy diso ny fitondran'Andriamanitra. Ninona zavatra mitranga rehefa mandroso eto amin'ity zao tontolo zao ity, za tsy maintsy mahavita an'izay niantsoan'Andriamanitra ao anatin'izao androm-piainako izao. Zany Kristy atao anatiko, zaho amin'ny Kristy, zay rehetrarehetra nambara mifamatotra mantsy ny finoana sy ny tenin'Andriamanitra. Ny atao hoe tenin'Andriamanitra de tsy lay verset tsinganinao aizaby le izy teo ty de tiako tsy zay ny atao hoe tenin'Andriamanitra fa le nambaran'Andriamanitra aminao. Inona ny teneny? Ohatra zany zao tonga de terre ny resaka ataotsika zao, tsika miresaka zao tsika ianao miaino afatra tahaka zao. Inona ny zavatra tsapanao? Inona ny fanambarana fa misy anao manokana mihitsy ao anatin'izao afatra zao? Azonao le izy de fantatrao. Mialatsiny mampiasa teny frantsay matetetika am'le hoe identifier. Fantatrao, identifienao hoe tena zay tena nakasika zay fanambarana raha izay. Zay le ohatran'izao zay. Zay ny atao hoe tenin'Andriamanitra. De iny ny atao hoe sabatra izay afahanao miady sy manohatra ny zanatsipika am'rehatra. Miara-miasa ny sabatra sy ny apinga. Raha apinga fotsiny tazominao de mety mavita ihany ianao fa reraka ihany, fa mila sabatra ianao edivana. Raha sabatra fotsiny tazominao mety mavita ihany ianao fa tratrany zanatsipika ihany ianao rehefa ny ela mety azonao sakatsakanana amin'ny sabatra izy sasasasany fa tratra ihany ianao. Fa miara-miasa ny apinga sy ny sabatra. Miaino ny fanambarana. Zao fotoana iresantsika zao zany de fotoana fiainonan'Andriamanitra. Raha te iorina, raha te haritra, raha te iorina tsara mihitsiny. Fa tsy hoe confinement tsika de confinement ihany koa de atao daholo ty rehetra ty. Ny information miditra any anatintsika hoa be de be mihitsy ny zavatra izay mandreraka atsika. De nefa fanampin'izay zavatra zay le zanak'Andriamanitra lasa miampy tele ina moa efa misy ny vaovao zany mitondra vaovao hafahafa be da be, tsy misy afa-tsy vaovao hafahafa no entiny io ao. Nisy tranga ohatran'izao ndray variant makatsy, ty ho matanjaka kokoa noho izao, ty ho ny ohatran'izao, ty ho ny ohatran'izao. Zany ny zava-miditra any anatitsika. De rehefa aveo ampitsika zavatra hafa indray, tele, Facebook, YouTube, Instagram, sisa rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany de miangona doholy. Raha marina de tsisy matohatra an'ilay fahavalo, tsisy mieritreritra zay anohatra an'ilay fahavalo fa de manangona zavatra tsisy dikany daholy. Fa androany zao fotoana alalatsika zao, malalaky tsika. Manana afatra be de be mihitsy tsika efa tafakatra ty amin'ny afatra fa tsy fantatra mety efa 500 angamby ty fahalarana fa 500 angamby ty afatra zay zaraitsika androany ity fa efa be de be. Za zany te hizara aminao ty androandroany ity aza tao diso tenin'Andriamanitra ny fonao. Amin'ny ahoana ny fomba lalanao ny tenin'Andriamanitra sy ahenonao araka le resako teo, miaino toriteny.
miaintory-teny ianao de identifienao aizany ianao, tsy voatery le grand titreny ianao, tsy voatery le loha hevitrany ianao, tsy voatery le zavatra voaboasana ngeza be ao anatiny le anao, fa mety apahany anankiray fotsiny ny kasihan'ny tompo ny fonao, fikiro mafy iny, tazomy mafy iny, zay ny atao hoe mitazona sabatra. De rehefa mitazona an'iny ianao de miaraka amin'ny finono tazominao mafy tsara le izy, araka le niteneniko teo, raha mahakasika anao manokana zao, aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao am-ponareo amin'ny fahendrena rehetrarehetra, fikiriko mafy zay zavatra zay tena nakasika manokana mihitsy, eniko mihitsy ny tompo, ny asa fanamasina miasa ao anatin'ny foko ao anatin'izay. Mety tsy zay ihany koa, fa mety fanoarana mivoaka ny vavako no tsapanao hoe ty tena nakasika, ty tena eniko mihitsy hoe tena tazomy malisy fa tsy voatery verset biblika tazominao zay zavatra zay. Dia zay natao hoe tenin'Andriamanitra sy apinga. Eo amin'ny 9:20 am'izay de zao ny ambaran'ilay teny Efesiana 4:9-20. Ambony ny zavatra rehetrarehetra ozy izy, akoatran'izay zavatra rehetrarehetra zay rehefa vitanareo daholo reo rehetrarehetra reo, de mivavaha ny fivavahana rehetra amin'ny fangatahana, fifonana sy sisa rehetrarehetra ho anay sy ho an'ny hafa ihany koa. Zao fotoana iainantsika zao zany fotoana fiainona ny tenin'Andriamanitra be deaibe de fotoana fivavahana be deaibe. Libre atsika zao, misy fotoantsika tena afaka tsara mihitsiny. Mino afa tamin'ny confinement tamin'ny herintaona, no nitapitra le confinement misy tena nietrehitra tena tsy navita raha nga tena mba nanana fotoana fa tena tsy mba nietreretiko mihitsy mba hatafavoaka fa tena tsy navita. Zao manararoatra indray, manararoata mivavaka, araroty ny fotoana afahana mivavaka, afahana miresaka amin'ny tompo, fa amin'ny alala mivavaka ihany koa ianao de mahazo révélation any anatin'ny fonao any, mahazo fanambarana indray ianao ny zavatra rehetrarehetra zany, fitaovana roa zany afahana misy akoatran'izay moa zany fa roa ny resantsika eto zany, afahana miaino an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tory-teny sy amin'ny alalan'ny vavaka. Ao anatin'ny vavaka ao mety mitarika ny vavanao ny tompo, iresaka zavatra anankiray, zay izy ny atao hoe miresaka aminao. Tarika ny vavanao izy, mampatsiaro zavatra anao izy ao anatin'le izy, miresaka aminao izy zay. Zay firesahan'Andriamanitra zay rehefa maheno an'Andriamanitra tsika, de mahery fotsika, de mioronytsika, de afaky ny afahatra isika ao anatin'izao andro mahory izao. Zay ndray ny afatsika amin'ty amindrony ity raha misy manana fanontaniana tsy voavaly de afaka manoratra MP anao na afaka miantso avy hatrany lara-tabi mipetraka eto ambany. Aza atao commentaire, aza atao SMS ny afatra ao fa na MP na miantso avy hatrany. Metraka veloma mandra-piona, samy mahery daholo, samy miorina, samy mifahatra ao anatin'ny andro mahory zay mitranga ankehitriny. Samy tahiny tompo, veloma tompoko.